Palemana izay hatrany dia saron'ny polisy pirenena eo anivon'ny boriboritany voalohany ihany koa omaly ny mpiasa anankiroa voaroroy tamin'ny fanodikodonana fitaovana ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tambazotra ny Telma Madagasikara izany. Ny alatsinainy avy izao moa no atolotra ny fampanoavana ireto olona voaroroy ireto. Ravakan'Andriamanalina no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sariny Mambra Samuel. Fitaovana samihafa ampiasaina amin'ny fametrahana ny tambazotra ny orinasa ny serasera Telma mitedi-bidy eo amin'ny 4.7 tapitrisa ariary mahery eo no nangalarany ireto mpiasa roa avy eo anivon'ny orinasa ireto. Tamin'ny alalan'ny fiaran'ny orinasa izay misy GPRS no nahitana fa mizotra amin'ny toerana tsy tafiditra ao anatin'ny lalana efa voafaritra mialoha alohan'ny ingan'ny fiara anampiasana no nataitra ny mpiara-miasa ka nahatonga azy ireo ametraka fitarainana teny amin'ny polisy ny boriboritany voalohany Analakely ny alakamisy alina lasa teo ary ny afara tamin'ny fisamborana azy ireo izany ny zoma lasa teo. Izy io moa zany dia fiara-miasa tamin'ny Telma ihany tonga taty aminay zany nametraka fitoriana ny aliny alakamisy dia avy hatrany zay zany dia nandray ny endrakitray nandeha savany trano olona nieritreretina zany hoe hisy anazy io zany ka rehefa tonga teny moa zany zay nanao fizavana dia tratra atao olona entana marobe zay misy teti-bidy lafo dia lafo zany entana atao zany. Avy teo moa zany dia nosy tamin'ny manaraka zany zay teto amin'ny komisariat arrondissement no fanadiadiana ka nahatsikaritra zany fa mbola misy entana hafa zany rehefa natao zany fanadiadiana dia fantatra zany fa iny ivandra zany dia misy entana ihany koa zany Telma dia tonga dia avy hatrany zany dia tonga dia nandeha teny dia trahapeka atao ihany koa zany entana marobe tovy amin'ilay teo ihany zany. Efa manana mpanjifa moa ireto fitaovana ireto ka mpandrara matanjaka avokoa izy ireo araka ny fanazavana. Mbola andalana fanadiadiana everina ompanao fanadiadiana fa olona maro no voakasika anatin'ity fanoskodonana materialy ity.